atolotry ny ACM radio anareo izao. Zava-mahadomely ny fiainana. Tantara mitohy nosoratany Ankin Nofy. Ho velomin'ny mponina sy nanja. Miaraka amin'ny Naina Raingomanana, Christophe Rabearmanana ary Fetra Sarobidy. Mandray feo, mamiary vony, mandrindra raha teknika, aro, manatontosa, nanja, Rasafindrakoto. Andro fahadimy. Tena trahatralina marina. Soa efa tonga. Ary aloha miditra amin'izay fa efa makakaina. Enjana iny androany iny zay hoe mba nanao ny sozy ao zay. Andriamanitro, fa iza koa io mijoro mbadiky ny rideau io? Olona, tena olona io. Sa matoto. Fa izy io de inona no ataonao ambadiky ny rideau ao? Tena tsy mamaly izy fa mitsaridina fotsiny ao. Iantsoko vonjeo eo ianao voamoramora amity tranoko ty raha tsy te hahita lozy ianao Mety ho vonjeo eo nge ianao raha tsy te alefako mivantana any amin'ny distrika any tsy mivokina any Ohatray marina. Fatao feom-behivavy. Fa izy ty feon'olona tsy de vahiny amiko ange izy zany Ie, tsy vahiny aminao tokoa Docteur Remo. Tsy izy ty fa le olona ny simbainareo singa José. Hitanao io endrika io? Ohatray marina. Fa toy ila ty? Izy indrindra. Fa inona ny dika amin'izao la ty Ary ataonao iny ny antso maranitra be ny atananao iny? Anaperako ny datin'andronao ty le ranga tsy manjary piray petsapetsa amin'ny mpanao ratsy ty Everinao fa moramora nganina ny mbanareo ny fiainako. Mifona rery la ty fa tsy fidy ny aingeny nanao an'ireny zavatra ireny Ho fanampiako ny rainao no antony nanaovako an'iny fa tsy nakory. Fanampianao ny raiko sa ny fitiavam-bolanao tafahoatra? Tsy mba niaro na nameloka amin'ny papa akory ianao fa noho ny fitiavam-bolanao tafahoatra dia naleonao ny ray tsy kombakomba taminy, Tsy izany kosa rery la ty Ankehitriny, sy mba tanteraka amin'ny fiainako. Everinao fidy no aminy lasa ny ankindoha tamin'io zava-mahadomelina troako sy atsindroka isan'andro io. No netraketraka reo sy ny fitiavan-tenanareo mianakavina tonga an'izao. Enao, papa, maman, ianareo daholo na tonga an'izao rehetra izao. Ka rehefa simba ihany dia aleo miara ho simba eto daholo tsika mianakavy. Mitony aloha Zany no izy mitony aloha ianao. Tsy manome tsiny anao nge Zary ty hanampy mafy anao amin'izao zavatra mahazo anao zao. Efa tara loatra izany dokotera. Ny fantatro dia maty ianao ary tsy hananako antra ohatra ny zanako nalanao tato kibo kokoa. De sahanao very la ty ny andatsaka ny aiko Raha lahandrainao nge sady tadidio fa raha tsy nanao an'ireny angah eritreretinao ilamina ohatra n'izao ny fiainanao. Milamina hoe milamina ny fiainako ianao. So dia efa fanadroadrona kosa ary izany ataonao izany. Ka tsy marina ndray ary ve zany Zany famarinana le ranga tsy manjary ty Ny kiboko voatsindrinanja ny kiboko maty Marary. Ohatra izany ny firy raha tsy fantatrao raha dadatoa. Ary izany tsindrona nanaovako velomanao fanany dia mampamangy any ankoatrany Zay. Mino afa tapitra hatro amin'ny tantarana eo. Ary
aleo miala amin'izay sotratra eto. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio Telomizado Teboka 4, Canal Plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11, 034 49 676 12, na manatona vantany aty amin'ny foibe toerany ASM Radio, lo A33 Faravohitra ambony, Foibe Frenzy. Zao vao hita tsy misy rara indri marary mihitsy mantsy hita mihitsy tony hoe mpamon'olona. Maman, fa ina koa ny ataon'ireto polisy reto aty? Za mihitsy ny nakandreo akaty sambotra indrifa zaza maditra sy mafy loatra. Efa nataoko ihany ny tsy hiteny ry laty fa tafa oatra loatra ny zavatra ataondry. Tsy vitany hoe efa mpidoroka zava-mahadomelona indrifa mbola mahavita mamon'olona koa. Rehefa tsy voanatra ihany dia aleo ny fonja no ananatra andry Maman, dia sahanao zany nitoroka manam-pahefana? Eny, tsy maninona izany fazakaiko foana ngeza efa pahoriana omenareo ahy aho Everina ho fidiny ho amo. Inona ny tsy fidiny? Efa hita miariary zao ny adalandry dia mbola manao ranomasy manetsikelikeo ihany. Mba haindry ve zao hoe maty nisy namono tao an-tranony koa remo dadatoandry? Efa haiko ka. Za zany nalala melohanareo fahafatesany satria izany namono azy. Maninona tsara? Andriamanitro, fa lozinona loatra ty ataondry ity ry latia. Dia efa zava-mahadomelona inona loatra no hoandry io dia avy tandry abibiana ohatran'izao. Zava-mahadomelon'ny fiainana feno etraketraka raha tsy hainao ry maman. Zava-mahadomelon'ny tsy fahampian'ny fitiavana ao an-tokantrano. Zava-mahadomelon'ny olatra ny lasa izay mbola tsy mety miala ato an-tsaiko hatramin'izao. Fa dia inona loatra ny antony ry latia? Tsy napoziko mihitsy hoe ndry zanako no havitan'izao zavatra feno ao bibiana rehetra izao. Fa inona loatra ny antony Sao fe ianao vao manontany anton'izany zavatra rehetra izany maman? Tsy efa tara loatra. Oviana ianao mba liana tamin'ny fiainako. Oviana ianao no mba nanoro any mety sy ny tsy mety. Ninina kombona amin'ny vavako hatr'izay ry maman Ninina nafy nanao ny marina rehetra. Eny, tonga angamba ny fotoana ilazako anao izay marina mbola tsy fantatrao mihitsy hatramin'izay. Fa marinina daholo izany ry latia. Inona ny zavatra nafendry hatramin'izay marary ihany ny amerina hitanisa sy tantaran'izany aminao aza. Lasa tsy tiako ho azy ny intsony fa mikiky moramora ny any anatiko any. Nanimba tsy kelikely ny saiko ary mbola zava-mahadomelona mahery vaika eo amin'ny fiainako. Okizay ry latia, raha sitraky indry dia tantara ho amiko izay zavatra nafendry hatr'izay mialohan'ny hitondrany reto manam-pahefany reto andry. Raha sitraka reo dia aleo io mason'ny papa no hitantarako azy aminareo. Isan'ny mpandray anjara fototra lehibe amin'ity tantara ity mantsy izy. Zanako papa, aitao ihany ianao. Dre, fa manao inona tokoa reto polisy reto? Fa misy inona? Andriamatoa José, polisy tonga akareo raha tsy fantatrao. Akanao hoe, fa inona ny antony? Raha tsy fantatrao dia izany na nisy poizina ny sakafo nohaninao Andriamatoa. Za ihany koa no namonina hafaty an'ny dadatoa Remo. Dray, izany hoe maty izany Remo?
eny ry José, maty izy maty tamin'ny fomba feno ampibiny ary tsy isany namono azy fa ny sanaka ao ihany. Ry lanitra. Eny, za tokoa raha tsy fantatrao. Tonga ny fotoana isehony marina rehetra angamba. Na dia ny rahonanao tsy ilaza ny marina rehetra aza hatr'izay dia tonga ny fotoana. Fa ny rahonana ahoana fa tsy azoko e? Eny, ny rahonana tsy ilaza ny abibina nataon'izy dada Toremo. Io vadinao io sy iny dokotera Rahalany iny ny tompon'antoka tamin'ny famotehana amin'ny fiainako ka nahatonga anardisy hamoy fotanay fidorohana zava-mahadomelona. Naharary ange. Fa inona nefa ny zavatra tena nisy e? Sokafy tsara ary ny sofinareo hitantarako azy. Tadidiko tsara na dia mbola tsy tena lehibe aza tamin'izany. 7 taona lasa izay. Natolotry ny asemo radio anareo teo zava-mahadomelon'ny fiainana. Tantara mitohy nosoratany Ankin Nofy. Novy aloha amin'ny mponina sy nanja. Niaraka tamin'ny Naina Raingomanana, Christophe Rabearmanana ary Fetra Sarobidy. Nandray feo, mamiaro vony, nandrindra raha teknika, aro, na natontosa, nanja, Razafindrakoto. Mbola hitohy